mikasa fampanofisana ny vahoaka ny eo tsy vita ny eo asesika ihany. Sekoly tsy miakana sy ny Covid-19 ny fepetra ara-pahasalamana no amafisina. Fanarenana ny firenena mila ovaina ny rafitra misy hoy Hugues Johnson. Talata 4 Janoary taona 2024 manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fitalavitry ny MPS amin'ity ariva ity. Tonga sondrainao atao anatin'ny fampalalam-bavao ka manasanao amin'ny mpanajana sy ampitiavana rahantenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Mampiteny moana ny faratsindalana eny amin'ny lalam-pirenena amin'izao fotoana izao. Atao tazam-potsiny nefa izany ireo mpitatitra tsy hita izay vahaolana arosi ny mpitondra fanjakana mandrakandroany. Mitombo andro amanalina ary efa miatraika amanaina nefa ny fahavoazana ateraka izany. Ando miaratiana sy toky Ramarla. Efa ny taonany maro no tsy nisy fikitiana sy fanamboarana ny lalam-pirenena maro eto Madagasikara. Isan'izany ny lalam-pirenena faha-efatra mampitohy Antananarivo sy Mahajanginy. Ny antso amin'ny tokony hanamboaran'izany ireo mpitatitra saingy toa antso anefitra ihany zany. Tonga ihany ty ny fahavaratra vao maika mitombo ny fahavoazana. Ankoatra ny fahasimban'ny fiara, fitarandia, tsy laza intsony ary efa tena miatra manaina mihitsy ny tsy fandriampahalemana eny an-dalana. Mampijaly. Misy party anankitelo zao. Ohatra zao vao tamin'ny maraina zao zay maheno fa latsaka indray eo alohan'ny hidra vohikanto. Nefa ela be lalana io nefa niotsaka zany ny ilany. Voalohany indrindra fahasimban'ny tomobila. Faharoa manarakaraka izany fahatarany fotoana satria miala eto Antananarivo ianao talora ohatra hoe anao eo amin'ny 10 heures de temps ianao anaovanao anazy zao izy adiny 4:12 adiny 5:12 vao tonga eny Mahajanga satria efa tena lasa ratsy efa simba be ny infrastructure nandritra ny 3 taona zay teo eo sa efatra tsy nisy fanamboarana tsony lalana tao anatiny na le entretien kely reny ary tsy nisy tsony dia mangana izany fotsiny koa ny tsy fandriampahalemana eny an-dalana amin'izao zany dia tena maro. Anisan'ny victime tamin'ny fanafian-daly teny amin'ny lalam-pirenena faha-efatra iny ny tena entre Maivatanana Ambondromany. Tena eo zany tena manjaka ny sécurité. Tonga dia izy tsy fanakanan-dalana fotrany efa hain'zareo indray zao izy amin'izao anaty tetezana. Mifanena misy le tetezana tsy azo ifanenana reny dia misy tôbila mifanena aminao dia miandry an'le ivoan'le tôbila ao anaty tetezana ianao dia iny tonga dia profiten'le dalo amin'le anararotana nasivana anao. Fanambina petraka ity fitondrana ity ny anamboarana sy anarenana ireo lalana ratsy mampitohy ny faritra, komina sy fokontany maro manerana anosy. Ny irairaina mihitsy aza ny avy zany, saingy raha mahita ny antso avy sy ny fitarainan'olona maro mahakasika izany, tsy eto andrenivohitra ihany fa hatrany amin'ny lalam-pirenena mihitsy. Ho an lalam-pirenena faha-efatra manokana, nilaza ny anamboatra izany ny tompon'andraikitra. Natao petatoko fotsiny izany, notrongisina ny lalana kanefa tsy misy asa vita akory. Vao maika nampidikizony ny mpitatitra izany, indrindra amin'izao firotsahan'ny orana izao raha ny fanazavany. Misy hoe amboatra lalana zareo vao nanomboka ny fahavaratra dia anamboatra lalana nefa ny ao amin'le lalana le amboarana zareo ohatrany hoe trongisina fotsiny le lalana dia avelo eo tsisy fandraisana ndraiky vao maika ary lasa lavaka sady misy rano misy vatovato napetraka zareo zany teo fanamboarana dia lasa manimba pneu indray le izy. Tena vidin-javatra efa lafo, vidim-piasa efa lafo ny rehetrarehetra dia tokony mba ozy mangataka amin'ny fanjakana zany raha mba azo atao mba amboara lalana tsy ny any amin'ny RN4 ariary ihany fa ny RN rehetrarehetra tao Madagasikara angamba ny RN1 isany tsara fa zay alehanao rehetrarehetra dia ohatran'io daholo dia nefa ny amin'ny zavatra fa mamaika ny fanjakana eto amintsika fa tsy hoe zay tsy le lalana loatra. Izy tsinona ohatran'ny dokotera Plera Mor fotsiny. Ny any moa zany misy an'le trongisina zareo le lalana ohatran'ny hoe amboarina hoe trongisina dia avy nefa izy mbola miandry ne mbola vely eo. Rehefa tratra amin'izay le tonga amin'izay le ranonorana avany fa ito dia tsy azo ale tsy tafiditra eo zany ianao dia ohatrotra zany. Tsy misy fampandrosoana vanina raha ny lalana no tsy mba sipotika. Fototra ary andrenkina ny fampandrosoana isa-paritra no mampitombo ny fifaneraserana ny lalana. Toa lasa tao ambany zavatra na tsy laram-pamian'ny mpitondra mihitsy anefa zany ankehitriny. Vahaolana faran'izay aingana sy maritra no ilain'ny vahoaka malagasy fa tsy zavatra tefitefena sy atao zara fahavita ka vao maika ampitombo ny fahasahirana nefa misy indray. Vavao ny fanabeazana indray hiditra amin'ny 2 volana fahatelo
ho an'ny taom-pampianarana 224 isika eto Madagasikara amin'izao. Mirongatra izay tsisa nefa ny varan'aretina Covid-19 eto Madagasikara. Manahoana tokoa ary ny fiatrian'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny ary ny sekoly ny mikasika izany. Enjavandriamaefa sy Toky Ramarla. Saika efa niverina an-tsekoly tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity avokoa ny ankamaroan'ireo mpianatra amin'ny sekoly tsy miankina teto Andrenivohitra. Raha toa ka mbola misy amin'ny sekoly sasany kosa no mbola manohy ny fialan-tsasatra araka ny fandaharam-potoana efa napetraka. Hetsankilany mirongatra izay tsy izy ny valan'aretina eto Madagasikara fa indrindra eto amin'ny faritra Analamanga. Tsy tokony atao sakana tsy ampianarana ny ankizy indray anefa izany hoy ireo ray aman-dren'ny mpianatra satria efa nisy fiantraikany rasy teo amin'ny faripaizan'ny ankizy ny fihiboana sy ny fampetona ny fampianarana tamin'ny taona lasa iny. Alo tsy maintsy misy zany hoe le skoa tsy maintsy jerevana ihany koa nefa ny be ny fotoana efa tamin'ny taona manaraka teo efa misy fahatarana be ny ankizy na ny lafin'ny fampianarana mitany hoe tena tonga dia niena ny voan'ilay ankizy. Dia izany hoe tsy maintsy mifepesa ara-pahasalamana aloha izany masaraina sy nohatry izany. Dia ny sekoly koa tokony hijery an'izay ny fomba hanasarany fepesa. Mila mitady vahaolana aingana ny fandakana hoe inona no ahafahana mamaha-olana hoe fepesa rehetrarehetra izany na iza na izy io. Izy mantsy tsy vita ny etỳ sekoly ihany fa na eny amin'ny lalana na eny amin'ny toerana rehetrarehetra eny. Na ny olona ny fanentanana ny olona amin'ny resaka fandraisana ny fepesa rehetra izany mila. Amin'izao fotoana izao aloha izany le any am-pianarana tsy neva mandray andraikitra dia amin'ny resaka geste barrière, fanasana tanana, ny fanasiana gel rehefa alohan'ny hiditra ilay ampianarana dia ohatrany tsy dia misy mampiahiahy aloha hatreto. Dia izay mihitsy izao ny ahina satria lasa tsy mahavita amin'ny programma ny ampianarana indray izany izao ilay ankizy raha voatra ka hisy indray ny fiboahana. Dia aleo manohy mianatra ihany angamba ny tena marina. Raha ho an'ity sekoly tsy miankina iray nanaovana ny fanadihadiana ity izao dia entitra ny fampanajana ny fepetra ary efa miomana sahady ny amin'ny mety sia ny fihiboana raha toa ka sanatria tonga amin'izany fanapa-kevitra izany ny fitondram-panjakana. Ho an'ny sekoly tsy miankina aloha izany dia tsy afaka misaraka amin'ny fanjakana mihitsy. Dia miankina amin'izay décision avy any amin'ny sisy sy any amin'ny draine izany nenay no fepetra tsy maintsy ho raisina. Na izany na tsy izany ary nefa izany ny miezaka izany manenjika programma satria somary lasalatsaka ny voan'ny ankizy rehetra izany dia miezaka izany izay manarina an'izay nefa ny sao dia ho tonga amin'izay ihany sanatriny izany. Raha ohatra moa izany ka vita aloha ny programma dia tombony satria manana fotoana be dia be izay anaovana révision izany hoe hanamafisana ny fahaiza-manaon'ny mpianatra. Raha ohatra moa izany ka hoe tsy tonga amin'izay fa mandeha normal dia vita soma tsara ihany programma. Araka ny fampitambavao avy eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany moa dia nahembotra ny 17 janoary ho avy izao ny fidirana ho an'ny 2 volana fahatelo ho an'ny draina Analamanga raha toa ka tokony ho androany talata 4 janoary izany. Fa tsy voaresaka nandritra ny kabarin'ny filohan'ny Repoblika tamin'ny farantaona lasa teo ny mikasika ny tontolon'ny asa eto Madagasikara. Naneho ny heviny mikasika izany indrindra androany ny sekretera jeneral'ny firaisambian'ny syndicat-ny mpiasa na ny fisemare androany tena amin'ny fibeturan'izy ireo teny Anjanahary. Mialy Raronombana sy Mano Randriamalala. Anisan'ny asa mbola mandringa tanteraka ny tontolon'ny asa eto Madagasikara raha ireny karazam-pitarenana sy fitokonana nisy eo tamin'ny taon-dasa ireny no jerena. Ny fitakiana karama sy ny fitarenana mikasika ny fandroahana mpiasa ataon'ireo mpampiasa amin'ny fomba tsy manara-dalàna no tena nisongadina tamin'izany. Tsy mbola nisy ny vahaolana maharitra avy amin'ny fitondram-panjakana hamahana ny olan'ny asa indrindra fa ireo mpiasa amin'ny orinasa tsy miankina. Maro noho ny andrandra ny firesahana izany nandritra iny kabarin'ny filoham-pirenena tamin'ny farantaona iny saingy fahadisompana tenana trano no setriny. Raha ny kabarin'ny filoham-pirenena dia isan'ny ny andrandra ny mpiasa malagasy hoe fa hisy zava-baovao fanaraha-maso mikasika ny tontolon'ny asa eto Madagasikara. Fa fahitana azy zany fitanisana ny zava-bita tsy mbola misy impact any amin'ny fiainany tsirairay le izy. Raha ohatra ka hoe mpitondra te aomby dia tokony hoe miheno ny fitaraina mpiasa fitradradrano reny syndicat reny. Hatreto moa zany ny mpitondra dia ohatrany tsy mijery na hoe tsy miahy ny mpiasa tsy miankina malagasy fa dia variana amin'ny zavatra hafa par rapport an'le taona tamin'ny zavatra niseho tamin'ny taona 2024
dia tokony fantoko kokoa zany ny fitondram-panjakana hijery ny lafiny sosialy mipiasa fa azo atao tsara mamahany io a azo atao tsara no mijery an'io fa dia gaga moa zany zahay hoe inina tsy hita le fitaraina mipiasa sy ny alahelo mipiasa sy ny fitomaniny mpiasa malagasy. Ankoatra izay, ny resaka ny mikasika ny fanondrotan-karamandro mpiasa izay atao tsy nasiany teny ihany koa ity tompona andraikitra ity. Tokony fanaraka amin'ny vidim-piainana ho izy izay fisondrotana izay. Mikasika ny fisondrotan-karama tsy fantatra hoe amin'ity taona vaovao ity ve vo hiteny an'izay amin'ny janvier tsy haiko février satria ny mpiasa zao a dia miandrandra an'izay a satria ny vidim-piainana zao a efa nanomboka tamin'ny taona 2024 a raika amin'ny 2024 niakatra dia ny karama nefany a ho an'ny mpiasam-panjakana ny resantsika eto nijanona teo ihany zany hoe zany a tsy mifandanja le vidim-piainana sy le karaman'le mpiasa raha hiteny indray tsika mpiasa tsy miankina ny mpiasa tsy miankina moa zany a araka n'le fanarahana accord d'androit moa ny filaza azy a dia ny syndicat rotota zany hoe syndicat ny mpiasa sy ny mpampiasa no mifampiresaka dia amin'ity volana janoary ity a no izy fivirina iarahan'ny CTM sy ny GFP na ny GEM sy ny fivi-pama mikasika ny fisondrotan-karama. Mbola lesoka goavana eo amin'ny tontolon'ny asa eto Madagasikara ny tsy fampanjakana ny dinika sosialy ho hatrany ity tompona andraikitra ity. Mbola hafa ihany koa izy ny tsy fienoana sy ny tsy fakan'ny fitondram-panjakana ny hevitry ny sindika. Fa tsy misy tsy mitaraina ny amin'ny vokadratsy nateraky ny fahataran'ny orana tamin'ity vanim-potoana ny fahavaratra ity ireo tatsaha. Iteraka fiainan'ny vokabary hiakatra amin'ity taona 2024 ity ny zava-misy araky ny fanamafisan'ireo mpamboly ao amin'ny fokontany Amborimborona na commune Ankady Vorobe raha niresaka tamin'ny Mialy Rarombana sy Manora Andriamalala Androany. Izy fiatraikany goavana amin'ny vokabary amin'ity taona 2024 ity ny fahataran'ny filatsahan'ny orana tamin'ny taon-dasa. Ny hempotra vokatry ny haintany sy ny tsy fisindrano mantsy ny fitaovam-bolena. Nisy tamin'ireo tantsaha ihany no ny kiry namboly saingy maina sy potika izany. Raha ny zava-misy nojerena, tsy misy azo antenaina firy ny vokabary amin'ity taona ity ary hina hatrany amin'ny 20% ny vokatra araka ny nambaran'ireo mpamboly. Ny tena mampizany aty dia ny rano satria le rano zany a zao zay tokony afa hiala ketsa afa hiala fotaka nefa zao mbola tsy manana fa zao vao mamafy vary nefa tsy mety tsony le izy. Janvier zany efa miala fotaka fa faly ny olona nefa zao vao mamafy ketsa. Zay zany ny tena mampalelo le baraza tena mampijaly anay aty. Dia manao ny avarotsaika ireny zao ny olona angamba hitanao ny tambary reny fa avarotsaika. Tsy misy voany izy lafa tonga ny volana any amin'ny mars any avril tena mijaly. Tsy nety le vokatra zao dia mety tsisy vary ihany koa amin'ity taona ity. Afa 3 taona zay 3 taona ity zany tena tsisy azo hohanina mihitsy le vary. Fotoana ohatr'izao zao karama manetsa zao ny tena ataon'ny olona ety nefa zao tsisy karama satria atao tsaika daholo noho ny fitarakan'ny rano. Rehetrarehetra mihitsy zany misy fiantraikany. Satria na mipika rama na mpamboly dia samy manana fiantraikany daholo. Dia varobarotra zao nefa ny tsena tsy dia misy satria ny olona koa tsy manam-bola amin'izao. Fiantraika be amin'ny fiainany andavanandro zany le izy. Taraiky be ny fiakaran'ny vokabary tamin'ity taona ity fa ohatr'izao zany io efa vita ketsa daholo fa tamin'ity zany tena amin'le problème le orona dia tena mijaly be mihitsy zao le fambolena ity. Ohatr'izao zao isan-taona raha ny tena marina efa manomboka miava vary fa zao tena mbola tena zao ny tambary zao hitanareo zao e. Ankoatra ny olana eo amin'ny fambolem-bary, mbola olana hafa sedrain'ireo mponina ao amin'ity fokontany Amborimborona ity ihany koa ny fidangan'ny vidim-piainana. Velotaraina ireo mponina manoloana ny zava-misy. Ny asa atao tsy misy nefa ny vidim-piainana miakatra be, indrindra fa ny vary. Kilao amin'ny vary zao efa 100 nefa taloha 100 to dia miakatra 300 isan-kilao tsy zaka tsony mihitsy. Zay zao dia mianaka mifandrotsaka anay taloha 3 kapoaka lasa 2 kapoaka amin'izao. Tena henatra amin'ny tenda mihitsy. Fa jereo izay aty ambanivohitra fa tena mijaly tsisy asa atao. Eo ny tsy fahafana mamboly sy ny vidangan'ny vidim-piainana fa olana iray mbola sedrain'ireo mponina ao amin'ity commune Ankady Vorobe ity ihany koa ny faharatsin-dalana indrindra fa amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao. Mbola miandrandra ezaka maro avy amin'ny fitondram-panjakana ireo olona eny an-toerana na dia hita fa mbola tsy lara-pahamena ho an'ny filoha sy ny mpiaradia aminy aza izany sosialim-bahoaka izany.
Fampitohy hatrany ny fandranana antsokosoko ny arena kibon-tany eto Madagasikara. Tsy misy tombony ho an'ny firenena nefa izany raha ho an'ny lafy ny ara-toe-karena manokana. Inona ary no tsara ho fantatra mikasika izany? Jessica Miraisy Andry Rakotomalala. Efatra amin'ny taona 2024 no nanomboka ny gaboraraka teto Madagasikara tamin'ny fitrandrahana sy ny fanondranana arena kibon-tany. Nanomboka tamin'izay no tsy nisy fahazon-dalana nahazo ny trandraka ny voakintsony teto amintsika. Fampiantony izay nivoaka tamin'ny alalana noty. Raha ny fanazavana voaray hatrany dia noho ny fifandonana politika no nahatonga ny fampiantona tamin'izay. Ny fanondranana antsokosoko anefa mitohy hatrany izay tsy azahoan'ny fanjakana tombony akory. Ny zavatra hoe feo mandeha aloha zany raha hoe ny tsena ny ivelany any tena tsy resaka an'ireny hoe folklore fitopolklore reny fa amatonina no mivoaka. Amatonina no mivoaka teto Madagasikara ny volamena isa-taona. Zany tena vola vely be dia be amin'ny fanjakana zany tena be dia be mihitsy. Dia ny fandehan'izany zany tena hoe tsy voafehintsika mihitsy ny hoe fitantanana an'ilay arena voajanahary fa dia baranahany be ilay izy. Ka raha ny tena zavatra mampalahelo zany nefa dia hoe melany ilay arena voajanahary nefa tsy misy tombontsoa hoe ho an'ny firenena moa be dia be le resaka hoe firenena fa le hoe ho an'le mponina le vahoaka manodidina an'ireny arena reny zany tena tsy misy tombontsoa ho an'ny zareo mihitsy le izy. Tsara ny mampahafantatra fa vola mitentana hatramin'ny $20 no ampidirina ity sehatra ity eto amintsika. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandehanana ity sehatra ity araka izany ny ministeran'ny arena kibon-tany sy ny loharanonkarena ara-stratezika. Ministera izay tsy manana minisitra akory hatramin'ny volana aogositra 2024. Misy tsara nefa ny vahaolana ahafahana mampidi-bola amin'ny fanjakana mikasika izay fitrandrahana sy fanondranana arena kibon-tany izay. Raha ny amin'izao fotoana zao zany aloha raha ny eritreritro le fitrandrahana madinika tena tokony hoe le vahoaka eny fotony zany na le structure eny fotony zany afaka mena andraikitra be dia be dia misy tsena mangarahara anaovana an'le varotra fa amin'izao fotoana zao tsy misy tsena fa samy mandeha ny antsokosoko any dolidolo le olona reny fa le tsena io zany tena hoe tokony tsisy zavatra tafavoaka raha tsy mandalo amin'ny tsena. Misy marché na ohatra hoe momba ny volamena dia hoe io zany bureau ny volamena dia tsy maintsy mandalo amin'io daholo. Saika tsy naharenesana toy ny intsony moa no mikasika ireny fanondranana antsokosoko ireny hatramin'izao. Tsy nisy ny fitsarana, ny anam-ponjaza toa tafavoaka ho azy avokoa. Isan'izany ny raharaha telo amin'ny 75 kilometra tao Afrika Atsimo, eritaona izay. Ny ratra tao Seychelles izay nilanja 20 kilao ny volana oktobra 2024. Vao tsy ela ihany koa nahatraran'ilay volamena milanja 740 kilao tao Komoro. Vaovao ny fifamoivoizana kosa indray fiara-pitatitra olona iray avy nitondra mpandevina tany Akadinandrina no nifandona tamin'ny fiara Starex iray niainga avy teto Andrenivohitra Itodo ho any Ambohimanambola tetsy amin'ileo intsy Ambohimanambola ho Malialina. Maro moa ireo olona naratra vokatra ity loza ity ary isan'izany ny mpamilina fiara Starex ka nentina namonjy hopitaly avy hatrany. Entanina hatrany ny rehetra mba samy hitandrina sy ho mailo noho ny famaroany lozam-pifamoivoizana ny seholany tato ato. Vaovao ny fanatanjahantena indray dia noho ny antony manokana dia nanapa-kevitra ny hitsahatra tsilalao baolina kitra amin'ny sehatra matianina intsony i Jérôme Mombris raha ny fanambarana izay nataony. Isan'ireo mpilalao nandrafitra ny ekipa pirenena malagasy ary namiratra tamin'ny kanina 2024 ny tenany. Lalao telo amby 700 no natao nandritra ny fotoana izay nalalaovany atao anatin'ny sehatra ny matianina izay. Tsy maintsy nanapaka ny fifanaraha-mpiara-miasa izay tsy tokony hifarana raha tsy amin'ny volana aogositra 2024 tamin'ny klub ilalaovany amin'izao fotoana izao ity vodilarana malagasy ity noho izay fanapahan-kevitra no raisiny izay fantatra hatrany fa club valo izay no efa nilalaovany Jérôme Mombris tao anatin'izay nilalaovany izay.
ny vaovao maresaka iraisam-pirenena indray nampidirina hôpitaly io Malalatsinay atao Sao Paulo ny filoham-pirenena breziliana no ny aretin'ny tsinay izay efa mpahazo azy efa miatsara kosa nefa ny fahasalamany raha ny vaovao nivoaka farany tany antoerana onjalalana raha naivomanana sy tahiriniana nampidirina hôpitaly io Malalatsinay tao Sao Paulo ny filoha breziliana Jair Bolsonaro no ny aretin'ny tsinay izay efa mpahazo azy hatramin'ny taona 2024 no efa nanana olana ara-pahasalamana tamin'ny tsinay ity filoham-pirenena breziliana ity no nitsindrona antsy nahazo azy nandritra ny fampelezan-kevitra nataony ny volana septambra 2024 efa miatsara ny fahasalaman'ity filoham-pirenena breziliana ity amin'izao raha ny vaovao farany nivoaka tany an-toerana araka amin'ny filazan'ny hôpitaly Nova Star izay toerana hitsaboana Jair Bolsonaro dia tamin'ny 3 ora maraina no tonga tao amin'ity hôpitaly ity ny tena nomaly tsy ahitana soratra natazo na fanaintaina ny kibo ity filohan'ny hery-ankavanana ny Brezila ity raha nitatry ny mpitsabo mandray an-tanana ny fitsaboana azy efa nodidina tsinay inefatra i Jair Bolsonaro nanomboka ny taona 2024 ary raha miroso amin'ny fandidiana azy indray ireo mpitsabo dia ity ny fandidiana tsinay fandiminy atao amin'ity filoham-pirenena breziliana ity fanakamaroan'ny tanàna ao Mauritania no miaina tanteraka ao anatin'ny haitany amin'izao fotoana izao noho ny tsy fampiny orana any antoerana mba ampihana ny voka-dratsy aterak'izany haitany izany dia nametraka tetikasa amerinana ho maitso indray any Mauritania ny mpitondra any antoerana onjalalaina raha naivomanana sy tahirinena hatrany ny 720 isanjato ny tanàna ao Mauritania no miaina amin'ny fiantraikany tsy fisian'ny orana sy ny rano amin'izao fotoana izao mbola sarotsarotra ny ady amin'ny haintany any an-toerana satria efa manomboka mianaka amin'ny tanàna maro izany haintany izany efa miezaka mamboly azy ny mpitondra any an-toerana ary manentana ny vahoaka Mauritaniana mba hanao toy izany ihany koa ampianana ny voka-dratsy aterak'izay haintany izay mba hiadiana amin'ny haintany any an-toerana dia nametraka tetikasa goavana amirenana ho maitso indray any Mauritania ny mpitondra raha nambarany minisitra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy Mauritaniana Mariam Bekaye tanjona tamin'ity tetikasa ity ny amirenana milony ny tany simba manodidina ny 100 tapitrisa hektara ny an-toerana amin'ny taona 2024 raha tsy ahivina dia efa nanomboka ny taona 2024 no tsy nisy orana firy tany Mauritania izay niteraka tsy fahampindrany tany amin'ity firenena ity saika pompo mandeha amin'ny herin'ny masoandro avokoa no ampiasaina any an-toerana amin'izao fotoana izao ary anisany manampibetsaka amin'ny famenoana ny filan'ireo mponina amin'ny resaka rano ny fisian'ireo pompo mandeha amin'ny herin'ny masoandro ireo fanony fatratrarana ny taona vaovao 2024 dia niraroso ho an'ny filoha Marc Ravalomanana ireo pro Ravalomanana any Andilambato izay ahitana ny team Frantsa GTT IDF GTT La Réunion fikambanan'ny vehivavy vonona sisa any Andilambato na ilay antsoina hoe VVSD ny mpiombina ao anatin'ny K25 Benelux sy Frantsa ary ny K2 ary ny vondron'olon-tsotra ny raroso manokana ny filoha Marc Ravalomanana sy ny ankonany ny antoko ary ireo mpiara-miasa aminy sy ny vahoaka malagasy tsy vaky volo ireo mpanohana azy mipetraka any ivelany maro izy ireo ny adidy miandry ny filoha Marc Ravalomanana amin'izao taona vaovao izao ka mirary fahasalamana sy hery ho azy ireo mpanohana azy any ivelany mba atotosa izany kiondalana anana ny lanja manokana anomanana ny hoavin'ny Madagasikara ity taona 2024 ity avonina trany ny pro Marc Ravalomanana anohy ny asa efa natombony ho an'ny tandrazana iombonana fa tsy misy afa-tsy ny fanovana olona sy ny rafitra misy anovaolana tokana anarenana ny firenena ao anatin'izao fahasaranana sy ny fantrana lalina mianjady amin'ny vahoaka malagasy izao io kosa nambaran'ny mpahitoekarena Hugues Ratsanson tsisy ny fampandrosoana vanina raha mbola asa tsy lara-pamehana no hiazaka zany mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao Ando Miaratina sy Tokaramarla no mitatitra amintsika ny antsipriany mikasika izay divitry ny fantrana sy fahasahiranana tanteraka ny vahoaka malagasy ny ainany mafy nandritry ny taona 2024 iny saika voakasika ary nitondra faisana avokoa ny sehatra rehetra indrindra manoloana ny fisian'ny valana retina COVID-19
ka mbola tsy tafarina mandraka ankehitrindry. Ny mpitondra nefa eo anaty anjandy miazakazaka amin'ny tsy laharam-pamehana ary ireo tetikasa tsy tondra voka-tsoa velively akory amin'ny fiainan'ny malagasy. Vahaolana ny fanovana olona sy rafitra misy eto amin'ny firenena hoy ny Mpahay Toekarena. Ny tao amin'ny fizahantany zao dia be dia be ny fahavoazana. Nefa misy azo lazaina hoe hôtely ngezabe eto Madagasikara anaovana atsy-jay. Fa hoe tsy nandohetra, tsy nandoka fomba ahoana moa ny andoavan'ireny hôtely ngezabe reny etra nefa ny mpizahantany raha tsisy. Misy atsy-jay be dia be zany, be dia be ny olona takina etra, be dia be ny entana tsy avelan'ny douane mivoaka, reny zavatra rehetra korotana nandritra ny taona 2024 reny zany ahitana fa tsy variana any amin'le resaka tetikasa fotsiny le fanjakana fa tsy mijery an'le tena hoe le olana fototra mijanona eo. Fa amiko zany raha tena te hivoatritsika dia tsy maintsy afa-tsy ny fanovana rafitra sy ny fanovana ny olona rehetrarehetra manodidina ny filoham-pirenena no zavatra ngezabe tena tsy atao. Angitrengitra sy fisehosehoana fotsiny no ataon'ny fitondrana amin'ny fanatanterana ny tetikasa teleferika hoy hatrany ity Mpahay Toekarena ity. Vola mitapitra isany maro no trosaina. Malagasy vitsy no afaka ampiasa izany kanefa ny rehetra no andohy ity vola be ity manoloana ny fahasahiranana efa misy. Tokony ataony any amin'ny toerana izay tsy an'ny fiangonana io na any amin'ny toerana izay mety tsy mankasika be dia be nge ny toerana azo nanaovana an'io, ny tany miaramila be dia be. Miaramila rehefa mangina koa miaramila dia aloha any satria miaramila tokony angina ho natrehan'ny filohan'ny repoblika satria izy ny filohan'ny tafika dia ataovany amin'ny tany miaramila tolo ny pilôna rehetrarehetra fa any amin'ny toerana izay tsy manelingelina ny olona fa raha ny mpiangonana no anaovana an'io sy ny tany mpiangonana amika tsy mety ilay izy. Fa tsy resaka hoe angitrangitra andehanan'ny mpianatry ny lycée français dia mianatra na hoe atao anaovana zany tsy tsy ho takatry ny malagasy ane zany euro roa na euro ray ny andehanana amin'io satria fitotongana koa le volam-panjakana ato azy sy ny teti-bola sy ny karazany zavatra tsy haintsony io. Tsy isy fampandrosoana vanina ary mbola iamafy noho ny zavatra efa niainana teto amin'ny firenena no isy raha mbola mitoy ny fitantanana tsy mahomby sy ny tsy fiananany mpitondra paikady mazava sy matotra mipaka mivantana amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Miandrandra fanovana amin'ny lafiny maro ny malagasy maro anisa amin'ity taona vaovao ity ka andrasana izay fiovana entiny mpitondra manoloanjany. Afasesirany ny fanaokevitrireo antoko politika sy mpanao politika mikasika indrindra ny kabary izay nataon'ny filoham-pirenena ny farantaona lasa teo. Ho an'ny androany dia ny antoko politika humaniste ekolojista indray no nitondra ny heviny fanatetiana. Ny fampanantenana ray taonina, ny fanatanterahana ray kilao. Ny eo tsy vita, ny eo asesika ihany. Izay no azambara mikasika ireo tetikasa ny filoham-pirenena nampanantenainy tamin'ny vahoaka malagasy hatramin'izay nitondrany. Efa tsy mahagaga intsony hoy ireo mpanao politika ireny kabary nataon'ny filoha tamin'ny faran'ny taona ireny. Ny fampanantenana tsy misy tanteraka. Ny sosialindra malagasy tsy mitsaha mikorosofahana. Ny fanjakana nefa ity tao misisika nanatanteraka ireo tetikasa izay hita fa tsy hanalakory sy any Madagasikara anatin'ny fahantrana. Ary gaga ihany ary izay satria mbola miampy foana le fampanantenana, le velorano ny eo tsy vita, ny eo mitomby ihany dia mipetraka fanontaniana hoe aiza marina ny lalakale aty firenena ity. Nisy moa ny kabary filoha koa tamin'iny nilaza fa mila fifandimbiasam-pahefana inefatra amin'ny sesy eto Madagasikara zay vao tonga any amin'ny fandrosoana zay eritreretiny. Aminay dia ametsa-panontaniana ihany zay, inona ny tian'ny filoha ve hoe anao Katmandà zay ve izy, anova constitution zay ve izy, zany ny tiany tenenina sa ahoana. Fa aminay zay aloha dia manaiky mihitsy ny fifandimbiasam-pahefana alternance fa tsy hoe olona ray no hidongo sehatra eo mandritry ny Katmandà na hoe antoko ray fa mila politika, mila antoko politika matanjaka, mila antoko politika manana ideolojia sy vina matanjaka no fandibo mitondra ny firenena. Fa hitantsika zany amin'ny firenena mandroso ohatra hoe any États-Unis na démocrate eo na républicain dia mitovy foana ny fitantanan-jara-pajakala. Zany hoe le état mihitsy zany le fanjakana mihitsy mila atao matanjaka aloha
fa tsy olona zay hoe mila politika matanjaka, mila vina sy idéologie bazava le firenena andehanan'le izy. Ny mahagaga aza hoy ity mpanao politika ity dia ny mpanohitra trany no lazaina fa manakana ny fampandrosoana eto amin'ny firenena. Adidin'ny mpanohitra nefa no milaza ny marina sy ny lalana tokony hitondran'ny mpitondra ny firenena. Ny mpanohatra dia manana anjara toerany amin'ny tany républicaine ary ohatrana ihany toky humaniste écologiste dia tsy manohatra ny olona tsy anjara-joelona ny problème fa ny lalatsaina na la intellectuel idéologie hitondran'ny firenena. Zay dia mahita fa raha i Madagasikara ny jerena ny firenena malagasy dia tsy amin'ny lalatsaina hitondran'ny zao mihitsy aloha mamaika. Tsy ireo foto-drafitrasa sy zavatra ahitsaitra ireo aloha no lara-pamehana fa zay le intellectuel hoe tokony fantoka tanteraka any amin'ny vahoaka ka raha tsy mazaka izay izy dia tsy tokony zazarany raha tokony misy mpanohatra manoro azy milaza ny manoro azy ny lalana tokony alehany. Fa zay dia mahita fa mandeha any amin'ny lalana mbola tsy tokony andehana amin'ny Madagasikara raha ny zava-misy sy ny fiainana iainan'ny vahoaka malagasy. Vao mainka mizotra makany amin'ny lalana tsy tokony ho izy ny mpitondra ankehitriny raha ireny kabarina ataony ireny ho hatrany ity mpanao politika ity. Tsy misy ny politika mazava hanarenana ny sosialim-bahoaka sy ny toe-kariny Madagasikara fa toa mbola mijanona anatin'ny fampanantenana sy ny fampanofisana vahoaka ihany ny zava-misy amin'izao herintaona sy tapany hifarana ny fitaom-piasana izao. Fa tsy afa-bela amin'ny fianaky ny Covid-19 kosa na anatin'ny commune Ampitatafika efa tapitra feno avokoa mantsy amin'izao fotoana izao ny hôpitaly sy ny CSB ao anatin'ity commune ity raha nitatitra avy ao amin'ny commune Jessica Miray sy Andry Rakotomalala. Tsy mbola misy aloha ny tatitra ofisialy amin'ny fianaky ny Covid-19 ato amin'ny commune Ampitatafika. Raha ny tatitra voaran'ny commune kosa dia efa saika feno avokoa ny hôpitaly sy ny CSB ato amin'ny commune amin'ny fandraisana marary toy ny gripa ohatra. Efa manomboka marisika amin'ny fanaovana vaksiny ihany koa anefa ny mponina eto Ampitatafika. Satria porofin izany eraky ny hôpitaly dia feno. Hatramin'ny CSB rehetra feno. Azo lazaina aloha fa ny teto amin'ny commune Ampitatafika eo amin'ny 5 isan-jato ny olona efa vita vaksiny. Satria nisy fanentanana natao araky ny voalazako teo isaky misy fanaratam-panambadiana dia hitanana ny olona. Matetika moa olona avy eto amin'ny commune Ampitatafika ihany no manatrika ny fanaratam-panambadiana eto. Manoloana ny fahafenoan'ny toeram-pitsaboana antsoavo no ataon'ny commune satria efa manomboka tsy maharaka ny fandraisana marary sy ny fanafody. Raha zavatra misy loha amin'izao fotoana iresantsika izao dia efa manomboka tsy maharaka. Rahantsika mahita isaky ny pharmacie izay manodidina anay ny hita masonay dia milahatra. Matoa ny pharmacie milahatra tsy maharaka fanafody atolotry ny fanjakana eny amin'ny toeram-pitsaboana maimaim-poana. Ny antsoavo ataonay dia mba manamafy amafisina ny fandraisana andraikitra ho an'ireo tompona andraikitra ara-pahasalamana rehetra dia tia mba misy tsetsatsitra kely olazaina fa ny olona miditra any amin'ny hôpitaly-panjakana reny dia tsy izay tsy mitaraina satria rehefa tonga eny dia tsy voakarakara ara-dalàna. Raha tsy resaka fa tsy oxygène isika dia angatahana ihany koa ny tompona andraikitra ny jirama fa ny délestage re tompoko dia maromaro nefa namony ainy noho ny délestage. Efa misy moa ny fanentanana ataon'ny commune amin'izao manoloana ny fianaky ny Covid-19 izay. Isan'izany ny tokony hanaovana vaksiny. Nanatanteraka fitiaonam-be ny mpiasan'ny commune teto Ampitatafika androany. Anisan'ny lahadinika nodinina teto indrindra ny mikasika ny valana aretina Covid-19. Dia izay koa ry tompoko lasy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoanan'ny famparalam-bavao tamin'ity androany ity isoraka nahoana anaraka izany hatramin'ny farany ataka ny mazatra dia ny fandarana Global News avy hatrany no arahinao aorian'izao famparalam-bavao izao aorian'izay ny fandarana ahoana marina. Ny horonan-tsary indray miseho atodotry ny MBS hoanao kosa aorian'izay fandarana anankiroa izay dia mitondra ny lohateny hoe Cop Show. Ny sampana famparalam-bavao dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny rampitso indray tompoko lasy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.